Ankafaliana ndraiky avana no anaterako ny arahaba ho antsika tsirairay avy any tokantrano amizao ora zay anarahanao ny fandaharana izao ny mpanomponao pasteur Njiva Rakotoson ihany no miaraka aminao eto anio nde tsika asianao hiaraka ndray ilona ao anatin'ny tenin'Andriamanitra hiaraka hihaino ndray ny hafatra avy amin'Andriamanitra zay hampisy fiatraikany amin'ny fiainanao nde tsika asianao hiaraka hivavaka mialoha ny idirantsika ao anatin'ny hafatra mba Andriamanitra ny tena hiasa amin'ny fomba mahagaga Andriamanitra no ombantsika amin'ny alalan'izao hafatra izao mba izy ny tena hikasika anao ihany koa zay mpanaraka amin'ny fahitalavitra na mihaino ny onjam-peo na amin'ny tambajotra serasera dia Andriamanitra ny asa amin'ny fomba mahery nde tsika asianao ary hiaraka hivavaka tsika asianao dia ndaotsika ametraka ny fotoana rehetra zay rahantsika eto eo ampelatanan'Andriamanitra hivavaka tsika tompoko misaotra anao ndray zay Andriamanitra ny amin'izao fotoana mamy zay nomenao anay izao mamy satria isaky ny mifandray aminao na mihaino anao zahay dia tsapanay hoe fitahiana ho anay tsapanay hoe mandray fiadanana zay tsapanay hoe mandray fahasoavana mandray fitsaharana any anatinay ihany Andriamanitra ary antinay dia hiaraka aminao mandrakariva tsy fonay miaraka aminao Andriamanitra maminay loatra ny miaraka aminao androany Andriamanitra misy olona any an-trano any mba te hatsapany zany fahatsapany zany mety mbola tsy nahatsapany zany amin'ny mamy fiarahana aminao zany dia aoka ny fanay masina amin'izao ora sy fotoana izao hikasika anazy any tokantrano any aoka hikasika anazy ka manomboka eo dia hatsapany zany fahatsaranao zany hatsapany zany fitiavanao zany ao anatin'ny fizarana ny hafatra androany ary mino fa hiasan'ny fanay masina ary efa hiasan'ny fanay masina dia aoka hietry ny nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy hietry ny nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy amin'ny anaran'i Jesosy amen eny ry havana malala ao amin'ny tompo mbola manonona ny fiadanana trano zahay araka nampianaran'i Jesosy rehefa naniraka ny mpianatra izy hoe nizaniza ozy izy trano mampandroso anareo dia tononao amin'izany trano zany ny fiadanana dia ho anareo ankohonana zay mampandroso anay amin'izao ora sy fotoana izao dia tononoko ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho anareo menakavy kely ao atokantrano tonga sady ty farany herinandro rehefa farany herinandro galasianabavy dia hiditra indray tsika ny amin'ny fotoam-bavaka isaky ny zoma zay manomboka amin'ny 10 ora ary mirava amin'ny 7 ora tena nezahana mihitsy hoe tsy oatra ny lerany amin'ny fitotsony isika fa tena ho fehezitsika ny fotoana dia tena hirava raha-potoantsika ka noho izany amin'ny fito zany inoko fa tsy mbola atahorana ny sécurité ka manasatsika amboary ny programma aza mandany fotoana aza mandany hery any amin'ny zavatra tsy mahasoa fandeha any amin'ny zavatra zay ampisy vokatra ara-panahy ary ampisy fiatraikany amin'ny ara-nofonao dia izay no ataotsika rehefa farany herinandro tahaka an'izao farany herinandro tsika ny zoma dia zoma manifika fiteniko moa zay hoe miaraka amin'i Jesosy zoma manifika miaraka amin'i Jesosy mety misy manontany tena angamba ny tokantrano any hoe azo atao ve zany galasianabavy zavatra rehetra miaraka amin'Andriamanitra dia zavatra rehetra ataotsika miaraka amin'Andriamanitra dia afaka hitondra fifaliana eo amin'ny fiainantsika ka zay ny antony iteneniko hoe afaka ho tonga manifika amintsika io zoma io satria mety reradreraky ny aso ianao mamonjy fotoam-bavaka ianao tonga ao ianao miala le stress madinidinika le farerahan-tsaina eny mety reraka koa ny nofo dia miala zany satria manatrika atsika eo Andriamanitra ary mamangy atsika eo Andriamanitra galasianabavy tamin'ny herintsika ny resaka mahakasika ny hoe ministère angélique zany hoe ministera ny anjely dia ministera lehibe anankiray ary tiako tsindrina tamin'ny heriny moa tsika tsy afaka ny velatra nisy kokoa noho ny antony manokana fa minoa ianao fa ny zoma zao mety efa zoma ianao mandre an'izao hafatra zao na mahita an'izao hafatra zao fahitalavitra dia ny zoma dia hoezahantsika ho averina ary ho velabelarina misimisy kokoa ny fampianarana mahakasika an'izany ministère angélique zany mety mbola tsy mazatra atsika ny maheno an'izany kanefa zavatra tena azo zaraina azo ampianarina ary afahantsika mahafantatra hoe inona ny asan'ny anjely
eo amin'ny fiainantsika maha-kristianina atsika sy anao. Mety mieritreritra ny olona hoe tsy azo ampianarina zany, mety mieritreritra ny olona hoe ny famonjena ihany no tokony ho ampianarina, ny fahotana ihany no tokony ho andrarana ny olona rehetra na ny kristianina na ny tsy kristianina. Mety mieritreritra ny olona hoe ny fanoloran-tena ihany no tokony ampianarina, fa ny ankoatr'izay tsy azo ampianarina. Raha lasiana bavy ny baiboly dia sakafom-panahy. Ny baiboly dia sakafom-panahy. Amin'ny mahasakafom-panahina zany, raha miditra restaurant anankiray ianao inoko angamba fa ao anatin'le restaurant tsy hoe menu anankiray ihany no ho sakafo ao, fa rehefa omena an'le carte iny ianao na le menu iny dia misy karazana sakafo proposena anao. Ary ny baiboly tsy hoe filazantsara ny Matthieu any ao, na neny Marka na neny Lioka na Genesis any ao, fa misy ao raha lasiana bavy Genesis hatrany amin'ny Apokalypsy. Zany hoe misy menu be dia be afaka hozaraina, afaka ampianarina, afaka ampaherezana atsika tsirairay avy zay manaraka amin'izao ora sy fotoana zao. Ary ny tanjonay dia tsotra averiko any, ny tanjonay dia tsotra. Misy manko tena manontany hoe inona ny fotom-pampianarana pastera, inona ny fotom-pampianarana zay iorenanareo? Dia tsotra, aza makasaritra, ary tsika koa tsy makasaritra zany. Ny tsotra dia zao, itaonan'ny olona hibebaka ary itaonan'ny olona any amin'ny lalam-pamonjena, ho tahiny izy ety an-tany ary ho tahiny izy any an-danitra. Ny ray aman-dreny moa dia manana vision international, ary zay mihitsy ny antsony. Tsy sanatria hoe hitory olombelontsika fa mampianatra anao, manoro anao fotsiny hoe inona ny fotom-pampianarana ijoroan'ny fiangonana. Raha ho azavaiko anao dia mety lava be, fa ho bangoko amin'ny telo vitsivitsy sady tsotra, dia hoe itaonan'ny olona hibebaka ary itaonan'ny olona any amin'ny lalam-pamonjena, analan'ny olona ao amin'ny fantrana, dia itaonana azy ao amin'ny toeram-pitahiana na fitahiana manana ambiampy. Zay no fotom-pampianarana ho anareo zay manontany foana zany. Dia zay, fa raha tena lina ianao dia mitongavy ianao am-piangonana dia ho azavaiko anao tsara le izy. Raha lasiana bavy hiverina amin'ny hafatra isika, hoy teo hoe ministera ny anjely na ministère angélique. Ny anjely voalohany indrindra hoy mantsy anao ny anjely dia tsy Andriamanitra, ny anjely dia tsy Andriamanitra. Ny anjely dia manana ny naturany. Ny naturan'ny anjely dia mazava ho azy midera n'Andriamanitra ny naturany anjely voalohany indrindra. Manana natura piady koa ny anjely, manana natura piady mahery, ohatran'ny anjely Mikaela, Gabriela, manana natura hoe piady ny anjely. Ankoatran'izay manana natura ihany koa izy manompo araka nambarany boky ny Hébreu any amin'ny Hébreu toko voalohany 2:4 dia hoe move ozy izy ny anjely tsy fanana manompo ho an'ny olombonjena, fa nanirahana ozy izy na fanahy manompo ho an'ny olona zay hovonjena. Iza le olombonjena? Isika senao le olona hovonjena. Enao zay mijery fahita lavitra io, enao zay miheno ny onjam-peo io, enao zay manaraka amin'ny tambajotra serasera io, enao io dia vonjen'Andriamanitra enao. Zany hoe ho an'ny olombonjena rehetrarehetra dia nomena anjely anompo anazy. Tena marina le fiteny hoe ange gardien na hoe anjely mpiambina. Tena misy anjely manaraka anao any amin'izay alehanao rehetrarehetra. Raha enao le ho isan'le olona, ohatrany ahoana moa zany le hoe olombonjena, le olona voavonjy olona efa nibebaka niaiky ny fahotany dia nibebaka tamin'ny fahotany ary nanolo tena tamin'i Jesosy Kristy nanaiky izy ny tenin'Andriamanitra hoe zay misy atao batisa no vonjena, niditra amin'ny lalan'ny batisa, dia zay natao hoe olombonjena. Ka ho an'ny olombonjena rehetrarehetra na hoe ny olona voavonjy rehetra dia misy anjely zay nirahana hanompo anazy, manodidina anazy, nirahana hiaro anazy voalohany indrindra, hiaro anazy. Hoy tany amin'ny onjam-peo tamin'ny heriny hoe misy fahasoavana zay iraisan'izao olona rehetrarehetra ety ambony tany zao. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia Andriamanitra endry ka
ny masoandro izy izy a tsy nataony ihany hoe hoany ratsy hoany tsara fanahany eny fanahany ratsy fanahy de afaka misitraka ny masoandro zay le teneniko hoe misy fahasoavana afaka sitrahan'ny olona rehetrarehetra ety ambony tany ny fahasoavana ohatra ny iraisan'ny olona rehetra na ny mpangalatra na ny mpamon'olona na ny pisoloka na ny mpidorika zava-mahadomelona na ny mpivavaka na ny masera na moperana na izaniza de afaka misitraka an'izay daholo ny oxygène ny masoandro ny volana ny tombonandro ny fofinaina mahavelona ny zava-boary ireo zany de fa soavana nomen'Andriamanitra ho an'ny asan'ny tanany rehetrarehetra fa zao kosa rahalasianabavy misy karazana fahasoavana zay tsy sitrahan'ny olona zay tsy vonjena zany hoe olona zay tsy any Jesosy Kristy misy olona tsy misitraka an'izay anisan'izany ohatra le nyteneniko teo hoe ny ange gardien ny anjely mpitondra valim-bavaka ny anjely mpanompo misy karazana eny fanapino ary fonako rahalasianabavy afaka ny tsy havitany misy ao an'ny anjely rapino matimaty ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe mafana sy mangatsika ozy izy alohan'ny vavako zay matimaty alohan'ny vavan'Andriamanitra zany hoe matoa ny tenin'Andriamanitra hoe ao anatin'ny vavany dikan'izany araka ny tenin'Andriamanitra hoe de oray amin'ny fanahiko any fanahintsika ozy izy a de dikan'izay a zay zany dika le hoe ao am-bavan'Andriamanitra fa kosa rahalasianabavy enao tsy fantatra mazava tsara hoe mivavaka ve rehefa mpivavaka tena vavaka rahalasianabavy tsy izay tiantsika tsony natao fa zay tian'Andriamanitra ny atsika de zao tsy te hivavaka androany fa kamo de mijanona te hivavaka andray a na hoe misy problème de hivavaka rahalasianabavy a Andriamanitra tsy pneu de secours ifonako fa masika kely a Andriamanitra tsy pneu de secours Andriamanitra tsy pneu de secours fa kosa rahalasianabavy naniraka izy fa nanompo atsika iresaka moa tsika ho velabelakintsika misy kokoa io sujet io a na io thématique na lohahevitra io a amin'ny zoma zao hoe inavy ny asan'ny anjely eo amin'ny fiainatsika fa zao enao de manana anjely a ny rahana hitondra valim-bavaka inona ary mahatonga an'le anjely voasakana tsy afaka mitondra valim-bavaka eo amin'ny fiainatsika sy ianao ny antony de tsotra rahalasianabavy rehefa marefirefy araka le nambaraka teo hoe matimaty rehefa marefirefy ny ara-panahintsika de manana hery le anjeliny démonie hiady sy hanohatra an'le anjely a zay ny rahana hitondra valim-bavaka eo amin'ny fiainatsika sy ianao averiko inona ny mahatonga an'le valim-bavaka mbola tsy tonga eo amin'ny fiainatsika sy ianao de satria tsika sy ianao ny ara-panahintsika de matimaty tsy stable tsy de tena ao am-ponao loatra le vavaka fa filan-javatra fotsiny ilavantsika an'le vavaka Andriamanitra tsy filan-javatra fa zao rehefa tena ao tsara ny ara-panahinao mazoto mivavaka mihaino tenin'Andriamanitra na mamaky tenin'Andriamanitra de zao na inona saka nataon'ny anjelyny démonie eo anakana an'le anjely hitondra valim-bavaka ho anao de tsy mahavita manakana izy satria ny antony matanjaka loatra ny vavaka ataonao matanjaka loatra de anka misesisesy ny valim-bavaka misesisesy ny valim-bavaka fikifiry ny olona resaka am-piangonanao hoe za pastera voaray volana zay averintsika amin'Andriamanitra ny voninahitra voaray volana zay ny vavahako tato fa ny valim-bavaka ozy izy tena misesisesy ato ny valim-bavaka ozy izy tena niotsy lany eo tonga ihany tena misaotra an'Andriamanitra averina amin'Andriamanitra ny voninahitra ny antony de satria nanino nanomboka napiakatra vavaka nanomboka napiakatra fiderana ary araky nambaraka teo hoe ny natiora anankiray an'ny anjely koa de hoe ny fiderana ny natiora ny anjely de fiderana Lioka 2:7 Lioka 2:7 ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary nisy anjely marobe avy any an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka nideran'Andriamanitra any amin'ny apokalipsy koa izy mbola milaza hoe apokalipsy 5 hoe niaraka tamin'ireo loholona sy ny zava-mananaina
ny anjely de nankalaza sy ny dera an'Andriamanitra, zany hoe tena natiora ny anjely no midera. Ka zao eo amin'ny toerana zay ideratsika an'Andriamanitra de miatire ny anjely koa, zany hoe manintona ny anjely eo amin'ny toerana zay ideratsika an'Andriamanitra amin'ny manatiora anazy, vao maheno kaliteana fiderana, vao maheno fahatsarana na fiderana zay asandratsika izy de tsy mahazo aina izy fa miaraka midera amintsika eo, miaraka miankohaka amintsika eo. Ary rehefa miaraka miankohaka sy midera amintsika eo izy de tonga any amin'Andriamanitra tahaka ny fanatitra ilay fiderana zay ataotsika. Ary rehefa mandray fanatitra Andriamanitra de mandrotsaka ny voninahiny eo amin'ny toerana zay ideratsika anazy. Raha lasainabavy, fotoana zao isehony voninahitra Andriamanitra am'izay eo amin'ny fiainanao, fa fambaraka foana ny ainanao ve hatramin'izay? Hoe tena zany tena sao de mba olom-boazana raha afa baraka foana. Ny antony de satria tsy hitanao le fanalahidy, tsy hitanao le fanalahidy. Azosika atao tsara ny midera an'Andriamanitra de maniraka anjely Hitanao tsara ngamba rehefa manao vavaka sy fanafantsika eo am-piangonana de mangataka anjely hoe Andriamanitra meo anjely mpanompo anagadra ny tanany io fanahy io. De hitanao mihitsy ny tanan'le olona ohatra misy zavatra misitina, le olona le avy nietsika be iny zany le fanahy maloto ny tabataba misy manompa misy ohatr'izay, de hitanao mihitsy le tanany ohatra misy zavatra mifanantona ohatr'izao, de aveo tsy afa-mihetsika intsony. Anjely no mametraka gadra amin'ny tanany iny, satria rehefa nangatahako le fanahy araka nambarany Hebreo 1:7-20 de tonga tokoa izy satria ny raha nanompo atsika izy ho an'ny olo-bonjena ozy izy, isika senao le olona vonjena de tonga izy manompo. De ina nataony? Hoy aveo hoe amin'ny anaran'i Jesosy laso io fanahy io any amin'ny lavaka tsy hitanonohany, da rapaka le olona miala le fanahy maloto. Manana droit tsika ary manana zo aniraka anjely. Afaka itentsika hoe mangataka anjely mba hiambina na ho tanteraka amiko amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ny anjelin'i Jehova mitobo manodidina an'izay matahotra azy. Ny anjelin'i Jehova mitobo manodidina an'izay matahotra azy. Eo amin'ny toerana anankiray zay misy tahotra de eo ny anjelin'i Jehova koa mitobo manodidina eo. Zany zavatra zany ho ataotsika atombavaka daholo zany amin'ny zoma zao. Akoatra ny fiderana sy ny fampianarana de anao hoe tsikara-panahtsika, angatakitsika tena hoe Andriamanitra voleo tahotra anao ao anatin'ny fonay, voleo tahotra anao, fanajana anao, famezam-boninahitra anao. Aok'izay tena idera mba hiaraka idera aminay tokoa ny anjely, mba hiakaran'ny fideranay any aminao tonga tahaka ny fanatitra. Ary rehefa tonga tahaka ny fanatitra de fantatra efa hirotsaka eto ny voninahitra ao. Angalasianabavy, rehefa hoe ny voninahitra Andriamanitra mirotsaka amina toerana anankiray, tsy resa-jaza tsony zany, tsy resa-jaza tsony zany, fa ho hitanao am'izay ireo zava-mahagaga sy fahaiza manao an'Andriamanitra rehetrarehetra. Aretina ve? Tsy fahasalamana ve? Ho hitanao fa hiasa Andriamanitra, ho hiasa Andriamanitra, hoentin'le anjely le fanasitranana avany, hoentin'le anjely le valim-bavaka zay efa nendrasanao hatramin'izay, hoentin'ny anjely le fiadanam-po, zay zavatra rehetra nendrasanao hatramin'izay, azosika irahana ny anjely zay fanahy manompo. Manasanao ny fotoanantsika Galasianabavy ny zoma zao. Ny zoma manomboka amin'ny 10 ora ary mirava amin'ny 7 ora tena hoe izahantsika tsy oatra amin'izay satria raha malala ny insécurité eto Tomasina ny tena izahantsika. Ary mariako fa isetsika ara-panamairy vaika fa za kosa tsy handray olona, tsy fotoana fa ny fandraisako olona tompo de laribia any satria raha handray olona satroko handray anareo fa lasa tratra alina be tsika de manahirana ny sécurité, manahirana ny fandriam-pahalemana. Ka manasanao fotoana zay tsy hanavahana anara-piangonana io afaka miverina any amin'ny fiangonanao ianao rehefa vita ny famonjenao ny fotoana io, fotoana iray zay tsy manam-paharoa io tsy hanavahana fiaviana, tsy hanavahana lokom-bolo-koditra, tsy hanavahana na inona fari-piainana, tsy hanavahana io
Andriamanitra tsy mba nanavakavaka zany satria ozy izy ny teniny hoe Andriamanitra de tsy mizatavan'olona ka noho izany manasa anao. Raha tsy hitanao le toerana de ao amin'ny Tranomanga Tanamboasainky ao ambadiky ny EPP Beryl Rose. Tranomanga Tanamboasainky ao ambadiky ny EPP Beryl Rose. Afaka antanotaninao manodidina eo raha ohatra hoe tsy hitanao le toerana rehefa tonga amin'ny EPP Beryl Rose ianao de eo anontanio, na tonga amin'ny Sacré-Cœur ihany koa ianao eo Beryl Rose ihany de afaka manontany olona ianao manantena ny eo aminao raha tsy hitanao koa le toerana hoe ianao tena tsy hitako mihitsy zany fa za vahiny de azonao ataony miantso ny 038 30 101 04 038 30 101 04 manantena ny eo aminao zay makasitraka anao nahakitra ny jery sy ny eno hatramin'ny farany ny mpanomponao pasteur Njiva Rakotoson niaraka taminao teto tahin'Andriamanitra.